Ya, mbola tafaraka aminareo indray mpanaraka ny fandarana tafo fandray namana Danspiroa ho anareo mpankafy fandarana ity eto amin'ity groupe ny FRTV ity na ihany koa amin'ny fialambolan-drehetra amin'ny YouTube. Tafaraka eto indray tsika, efa mahazatra antsika moa zany fa fandarana tafo dia self cam amin'ny angeo ary rehefa mihaona amina mpanakanto amin'izay toerana ihaonana aminazy ireny dia tonga dia mandeha ny fandarana tahaka ny ty androany ity dia surprise be satria dia mpanakanto Pila Ravinahitra ny ivelany any Andafinindrika any no nifanena tamintsika tonga eto amin'ny faritra misy atsika eto dia fitiavana be mozika no ataony ao anatin'izao fotoana izao dia elingelenina kely mihitsy izy ao anatin'izany dia aleo ampahafantariko antsika amin'ny alalan'ny fanehoana anareo an-tsara hoe iza ary izany olona resahana namana Danspiro zany. Io izy io. Miaravatsika rehetra dia faly mitafatafa amin'ny Spiro eto androany. Ie, tonga dia efa hitantsika amin'io ny sariny tonga dia hainareo tsara hoe miaza zany vahintsika io ho anareo izay efa mahafantatra moa zany indrindra fa ho anareo zokizoky ray aman-dreny ho anareo génération mitovitovy aminazy mitovitovy aminay mahay tsara anazy fa anareo tanora vahizy kosa eto ianareo vao afantatra hoe iza marina moa zany miaza zany efa elaela kely any atao amin'ny sehatra mozika fa matetika hita kely dia lasa kely indray amin'le tsy mipetraka eto an-tanindrazana moa fa tamin'ny 2004 tany nanomboka nira zany hoe nanao ny albumako voalohany zany zay dia zay lazaiko teo hoe tsy dia hita matetika eto an-tanindrazana azony amin'le tsy mahay eto toerana moa zany fa isaky ny izao moa zany en préparation ny album fahatelo dia mandalo kely aka Tamatave mamita anazy miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra. Nisy ny fotoana tena hoe nahitananao teo anatin'ny sehatra ny kanto tamin'izay fotoana niresananao teo izay indrindra ny horonan-tsary mivoaka tamin'izany fotoana niara-niasa tsy haiko raha ny album manao voalohany mihitsy no niarahana niasa tamin'ny Media Consulting na manao ahoana zay? Ie, tamin'izany fotoana moa zany dia Media Consulting no niara-niasa tamiko nanao ny promotion zay amin'ny artiste ana dia izy zany tena niara-niasa tamiko teo amin'ny hatramin'ny 10 taona teo angamba ny 10 taona teo zay niara-niasa dia amin'izao moa tsy misy intsony Media Consulting fa efa marobe zany zao niara-niasa tamiko fa tanatin'ny hoe promotion ko izy tena Media Consulting mihitsy hoe lancé anazy zany amin'ny ana. Zany koa manko mba somary maharaka ihany tao anaty maharaka mihitsy ianao Nia ihany koa mety hoe gaga anareo hoe tsy dia mpanakanto eto toerana loatra izy na izany na tsy izany miara-miasa amin'ireo mpanakanto eto toerana izy raha tsy resaka fotsiny azy hoe ohatrany hoe mirado dia mbola mitovy ny fiaraha-miasa amina mpanakanto malagasy ankoatran'izay efa vita hatramin'izay. Misy maromaro any izy ao zany hoe ny olona ny artiste niara-niasa tamiko zany hatreto aloha raha azo lazaina hoe fampiara-peo dia nisy an'ny Rizana Manatoanina mirado zay sy mirado moa zany amin'ile hoe miray fiangonana dia efa mifankafantatra efa samy mbola kely teny dia efa eny dia hoe andao sika noho efa samy mpanakanto zay sisy hoe andao ampiara-peo izy koa mampitiavana be nanaiky Rizana Manatoanina moa zany amin'ny fankafizako anazy efa ela be. Nisy fotoana niara-niasa tamin'ny dada Maloko zay tena ataoko hoe expérience tena nahafinaritra be tamin'ny fiainako ilay izy satria izy niantso anahy dia zazandriny kely ity zany dia ohatrany mba fiera kely hoe ray aman-dreny be anatin'ny tontolon'ny mozika hoe miantso anao hoe tiako ny zavatra ataonao fa andao tsika isinao hiara-iasa. Hatreto aloha zany mbola tsy misy hira nomenana fa tena efa lasa izy moa dia tsy vitanay mianaka mihitsy ilay izy. Dia taty aoriana kely misy amin'ny farakely izay raisiko ohatrany hoe raha vavy ampo anatin'ny artiste amin'ny artiste anay amin'ny sehatra ny kanto dia sady zay roa koa mifankatia be zay roa dia zay aloha zany ny artiste fa amin'ny album ho avy misy maromaro izy ao. Misy vaovao maromaro. Ie, araka ny fanambarana teo fa manomakomana an'izay album ivoaka izay ny anton-diany misy antony manokana ve ny safidianana ny hoe aty Tamatave dia miaraka amin'ny studio feo? Studio feo moa zany araka ny efa haintsika studio eto Tamatave efa anisan'ny tena hoe malaza sady maro be ny artiste efa nivoaka tato amin'ity studio ity
ary be dia be ny artista mahay eto Tamatave, ny mpitendry, ny mpamorona, tena hoe maro be. Za tsy miteny hoe ao Antananarivo akory tsisy, fa nanana ataoko hoe mialatsiny amin'ilay teny vahiny hoe nanana chance niaona na mpiaonana tamina mpamorona anankiray izay avy eto dia tena miaika amin'ny fahaizana izay ananany amin'izay za misehatra anatin'ny mozika izay tena ny fahatsoram-po ny rehetrarehetra. Dia izay tonga dia hoe andaontsika hiara-iasa dia izay mahatonga ana hoe tonga eto hoe aloha misy aloha fitaina aty satria nisy confinement tsika teo. Dia avy eo pisakatsakana foana nefa ny zavatra ny fiara-miasanay zany efa natao tamin'le début any 2020 reny dia zao hoe aloha fitaina mihitsy aloha dia sady za koa tsy hoe avy eto fa efa hatrambola kely nefa pakaty ny fotoanandroko full point Tamatave hatrambola kely dia tsy mahatsiaro tena vahiny loatra any aty, izay koa angamba tena marina. Ia, tia milalao ranomasina loatra hono izy io. Dia hitanareo ao anatin'izay sehatry ny mozika izay ihany koa hoe raha ny safidy izy no ohatra hoe tatia no hanao an'izay zavatra izay dia mandalo eto toerana ihany koa izy amin'izao vanim-potoana izao mety hoe misy hetsika ihany koa hoe karakaraina sy omanina amin'izao fandalovana eto Tanindrazana izao. Ny faniriako moa zany raha hoe raha sitraky ny tompo hoe hanao fampisehoana, efa nisy fampisehoana ankasana atao teto Tamatave fa noho ny aretina valina aretina niseho iny dia somary ny an'ilay daholo izy fa faniriako raha ohatra ka sitraky ny tompo hoe amin'ny faran'ny taona fa mbola faniriana fikasana fa mbola tsura moa zany fa izay no hoe enganyeka mba hisy an'izay dia mba hiona amintsika eto Tamatave amin'izay sady ny mpiara-miasa amiko amin'izao avy aty daholo na ny mpandihy azany tamin'ilay clip farany iny moa zany hoe Angélico zao avy aty dia izy nandihy niaraka tamiko niaraka tao amin'ilay clip farany navokako dia enganyeka mba hoe tafahoana aminareo rehetrarehetra eto. Ie, izay no hoe karazana fampanantenana sady ho antsika eto Tamatave izay mpakafy miasa ho anareo izay mbola tia fantatra an'izany hoe mihaza any sy ny sanganasany tia hita dia rehefa misy izay hetsika izay dia aza taraikitsika fa tsy maintsy ho fantatsika eto foana ihany zany ho enareo amin'ny haino aman-jery maro samihafa ihany koa eto Tamatave eto rehefa tonga izay fotoana izay fa namana Danspiro moa zany manararaotra an'izao fifankahitana izao dia mametraka an'izany fanontaniana rehetrarehetra zany satria mety maro no manitikitika atsika fa ny fotoana ihany koa zany anatin'ny fandaharana tafa moa tsy dia tena hivalam-paratsika be loatra satria izay le hoe mitafatafa dia izy koa mbola hanao zavatra fa misy ve mba hoe teny fanentanana avy amin'ny na hoe teny firarintsoa ho an'ny mpiray tanindrazana mitapaka sy namana. Ny olazaiko amintsika rehetrarehetra angamba dia hoe ho lavitra retina daholo tsika rehetrarehetra, izay ny faniriako. Ho salama tsara daholo satria raha amiko manokana efa leo anty Covid aty mafy mihitsy io manakana amin'ny zavatra maromaro dia izay dia mirary soa antsika rehetrarehetra, ho salama tsara daholo ho faly foana amin'ny fiainana dia izay angamba firarintsoa dia misaotra betsaka ny Danspiro izay niona tamiko teto androany sady mahafantatra hatra be dia be vitsy kely ny olona mifatry hoe media consulting fa izy maharaka dia izay mirary soa antsika rehetrarehetra. Ie, tsy izany fa mba anisany mba nankafy ihany le rita amin'izany fotoana. Voaka ny tsy ambaratelo tokoa, voaka ny tsy ambaratelo. Nankafy ihany le rita amin'izany fotoana anisany hitako ihany koa reny fampiaraham-peo maro isan-karazany tamin'ireny hetsika ny karakara media consulting reny koa moa zany mora zara teo moa zany misehatra anatin'ny haino aman-jery ny tena dia efa expérience be mihitsy zay le izy. Dia izay ary no lavatra zareo izay ny foy mametraka ny mandra-peona aminareo izay.